Mampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka ary isika. Noho ny fahatratraranay ny andro anio Tompo dia misaotra anao izahay. Noho ny tombony androm-pahavelomana, ny hery, ny tanjaka ary ny fahasalamana omenao anay. Ary izao manodidina anay izao ihany koa mba hivelomanay dia hisaoranay anao indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, rehefa manaiky ho iraky ny Tompo isika dia hoy izy: indro izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia, koa indre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Amen. Izany ditantsika eo amin'ny Matteo 10:9-12. Eto ry havana, raha miresaka ny amin'ity hoe iraka ity isika dia ho zaraintsika roa izy izany, ka ny fizarana voalohany anio ary ny fizarana faharoa rapitso. Eto amin'ity andin-tsoatra masina Matteo 10:9-12 ity dia mitovy koa amin'ny iraka nampanaovan'i Jesosy an'ny 70 lahy ao amin'ny Luka 10:13. Fa eto izy nandrahany ny 12 lahy. Misy biby karazany 4 ry havana nampiasain'ny Tompo anehoany an-tsary ny amin'izany fanirahana ataony izany, ka ny anankiroa amin'ireo no hojerentsika anio ary ny roa farany kosa ny rapitso. Ny mpitoron'ny filazantsara ry havana ary koa ny kristianina tsirairay avy mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy eo anivon'ny fiarahamonina misy azy dia oharina amin'ny ondry. Ny ondry dia biby marefo, tsotra, tsy mpisetrasetra, miankina tanteraka amin'ny mpiandry azy. Ary io mpiandry io no inono sy antenainy fa hiaro sy hitarika azy any amin'izay toerana rehetra ahitany sakafo. Dia toy izany ry havana isika izay irahan'ny Tompo, miankina tanteraka amin'i Jesosy isika. Ary izy ilay miteny hoe indro izaho maniraka anareo. Misy dikany be ilay hoe indro izaho. Dikan'izany ry havana dia tena lehibe ao anatintsika ny finoana sy ny fahatokiana tanteraka an'i Jesosy Kristy. Ny mpitoron'ny filazantsara tsirairay avy irahan'i Jesosy dia tsy tokony hiantehitra mihitsy amin'ny heriny, ny tanjany, ny fahaizany, ny fahalalany, izay fitaovana heveriny hananana sy ny toy izany. Tsy tokony hiankina na ino na hiantehitra amin'ireny mihitsy, fa ino ary hiankina tanteraka amin'i Jesosy ilay mpaniraka. Izay izany ilay tahaka ny ondry. Fa ny biby faharoa hitantsika eto indray kosa dia tsy inona akory fa ny ambodia. Asehon'ny Tompo an-tsary eto indray fa tsy mora ny hatrehan'ny mpitoron'ny filazantsara na ny kristianina tsirairay avy mijoro vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. Io toerana na fiarahamonina misy azy io dia masiaka, tsy hiantra mihitsy, vonona ny hamiravira sy hamono, hanohitra tanteraka. Ary marobe izy ireo satria teneniny eto hoe manodidina. Dikan'izay izany dia tena betsaka izy ireo, manodidina an'ireo mpitory ny filazantsara. Ry havako, tsy mora mihitsy ny miandry ny mpino vonona hijoro vavolombelon'i Jesosy, irany daholo koa mantsy ireny. Isy ny fanenjehana ary mety hiatra amanainy izany. Kanefa hoy Jesosy, indro izaho maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Midika izany fa efa fantatry Jesosy sahady ny anjo, ny iraka irahany. Noho izany dia aza matahotra fa tsy mandeha irery isika ary matokia an'ilay mpaniraka dia Jesosy Tompo, fa rehefa mino azy isika dia izy no manao ny toeany rehetra. Izay ry havana ny fizarana voalohany ary any amin'ity anio ity. Jesosy no maniraka antsika mpitoron'ny filazantsara eo amin'ny toerana izay atao hoe masiaka mihitsy ary sarotra ary tsy mora ry havana. Fa dia hojerentsika rapitso indray kosa ny toeany. Ny toean'ny rapitso sady hijerentsika an'ireo biby karazany anankiroa, no hijerentsika indray koa ny amin'ny hoe ahoana ary ny ataon'ny mpitoron'ny filazantsara, ahoana ny ataontsika mpino kristianina mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy
eo anatrehan-dreny rehetrareny. Dia eo an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Misaotra anao ary izay Tompo fa tsy mandeha irery ny mpitoro ny filazantsara fa dia eo ianao ilay naniraka voninahitra ho anao anatin'izany, ka na dia misedra sarotra aza ny tsirairay avy any dia misy mahatoky anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.